Ny tsy fananana antontanisa sy antontan-kevitra mazava sy mafonja mahakasika ny sihatrin'ny zono an-dranomamy no mbola olana tsy ahafana mamolavola paikady ampiarina amin'ny fitantanana maharitra ny arena anaty rano sy ny zono. Raha ny fanazavany avy eo anivon'ny ministera misana izany, tsy maintsy amafisina ihany koa ny fahaiza-manao ireo mpikirakira antontanisa sy antontan-kevitra miasa eto Madagasikara mba hahazoana mandrefy ny fivoaran'ny fitrandrana ny arena anaty rano. Miainga ny fotony ny asa atao amin'izany raha ny fanazavana. Fametsaga ny fitantanana eny fotony dia anisan'ny toana izay apetraka ministera satria ireny mpanjono madinika na mipetraka pêche dia omena fahefana izy tantana satria tompony izy amin'ny arena. Ny fijerena ny fitaovana izay ampiasainy dia ny fampahafantarana koa mikasika ny habitat naturel ho an'ny ressources halieutiques. Ny tetikasa Soyo Fiche 2 no ampiarina amin'izao izay asa mandritry ny 7 taona amin'ny faritra 12. Tanjona ny anangonana antontanisa sy antontan-kevitra izay mikendry ny fitantanana maharitra sy ara-dalàna ny arena anaty rano sy ny zono eto Madagasikara. Jono manara-penitra ara-dalàna ary manaraka ny fenitra ara-pahasalamana. Misy an'ireny fotoana hoe kiatona ny jono ohatra. Misy fotoana hoe tsy azo atao tsony manjono miaraka amin'ny fitaovana zatsy sy zatsy ary tsy azo atao tsony ny mampiasa zavatra tsy mifanaraka amin'ny fenitra ahatonga ny ataontsika hoe jono maharitra zany. No tanterana teto Antsirabe nandritry ny herinandro ny fampiofanana sy fampitomboana traikefan'ireo mpikirakira antontanisany zono an-dranomamy avy amin'ny faritra 12, ny faritra Androiany no tsy nahatonga solotena.